ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantsony masina ho aminareo aneriavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tsy miroateny ny filazantsara. Tsy miroateny ny filazantsara. Zany no misongadina ny nofinainantsika anio ry havako. Ato amin'ny bokin'ny Korintiana faharoa toko voalohany, ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Tsy miroateny ny filazantsara. Teo anatrehany ireo dimisionera maro izay nataon'ny apôstôly Paul moa indrindra dia nitety firenena maro, nivezivezy tamina tany samihafa izy nitory filazantsara. Ka tao anatin'izany dia nisy ny famomezan-toky, ny fampanantenana fa andalo tany Korinto ny apôstôly, izarany filazantsara tany Korinto ny apôstôly. Kanefa eo anatrehany toe-javatra samihafa izay mety manakan-dia azy, mety nahasampona ny diany, dia ambarany fa tsy mba miroateny ny filazantsara fa tokateny. Afaka manatanteraka izany mandrakariva izy raha sitrapon'Andriamanitra. Fa eo ihany koa izay anazavan'ny apôstôly Paul azy, dia ambara fa tsy miroateny ny filazantsara eo anatrehany faninjehana izay ataon'ny mpanenjika ny filazantsara, ny sakatsakana samihafa hanakanana ny filazantsara. Dia ijory hatrany ny apôstôly anambara ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Izany no raisiny ho voninahiny, izany no raisiny sy fanamby apetrany, tsy maintsy ampitaina. Efa nisy fotoana mihitsy aza hoarina tahaka ny mifanehitra amin'ny biby dia izy raha nakany Korinto. Misy fotoana mihitsy aza nolazaina fa maro no tsy tia azy tany Korinto, kanefa satria tokateny ny filazantsara, dia tokateny ihany koa ny mpitory ny filazantsara, mananadidy tsy maintsy hampita, hanambara, hizara ny vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy. Zany no ahitantsika fa miteny ny apôstôly Paul eto fa ny filazantsara ozy dia tsy mba eny sy tsia. Ny filazantsara dia eny na tsia, ary izany fanaovana eny mandrakariva izany no nahatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra. Ny fanaovana eny mandrakariva no mahatoa ny teny fikasan'Andriamanitra. Izany no anomezana voninahitr'Andriamanitra. Itenenany eo amin'ny andininy faharoapolo hoe fanafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao amin'ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amen ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Eny, tokateny, tsy misy afa-tsy ny filazantsara. Ka maiovaova aza izao tontolo izao sy ny toe-javatra misy eo ampiatrehana sy eo ampitoriana ny filazantsara, dia tsy manana zavatra hafambara ny apôstôly afa-tsy ny filazantsara ny Kristy, ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty ihany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, mazava zany no ambarana izany tenin'Andriamanitra izany amintsika ankehitriny. Tsy mampiova ny filazantsara toriana ny toe-javatra samihafa izay miseho sy mandalo ety amin'ity izao tontolo izao ity. Tokana ny votoaky ny filazantsara dia ny famonjen'i Kristy ny olombelona rehetra. Ny famonjen'i Kristy no antony nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny
fahafatesan'ny Kristy sy ny fitsanganany tany maty. Zany no votoatin'ny filazantsara. Ka tsy ny fahoriana amin'izao androntsika ankehitriny izao no mampiova ny votoatin'ny filazantsara, tsy akory. Tsy ny fifandimbiasam-pahefana na ny fifandimbiasana andraikitra na fifandimbiasan'ny mpitondra, ny mpitondra firenena na ny mpitondra fivavahana ohatra, no hampiova ny votoatin'ny filazantsara. Tsy ny olana samihafa izay mety manakana na ny lalàna samihafa izay mitranga etsy aroa no mampiova ny votoatin'ny filazantsara. Tokateny mandrakariva ny filazantsara, ary tsy miroteny amin'izany Andriamanitra fa izay niteneniny tsy maintsy tanterana. Izany Andriamanitra mahatoky izany no Andriamanitra momba ny fiangonana ihany koa mandrakakehitiny, ka anatanterahany fiangonana ny iraka izay napetraka taminy, anambara mazava ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsarontsika tsara fa tsy niova tamin'ny teny fikasany Andriamanitra tamin'ny nandefa ny zanany hety amin'izao tontolo izao. Nafony ny zanany, nomeny ny zanany, eny na dia hiatrika loza azy na dia hiatrika ny fahafatesana azy. Ho antsika ankehitriny ihany koa ry havako, mampahatsiaro antsika mandrakariva ny soratra masina fa aoka ny teninareo ho eny, ho tsia, aoka ho mafana na ho mangatsika ianareo fa tsy ho matimaty, satria tokateny ny filazantsara, tsy miroteny ny filazantsara. Mampahelo mandrakariva ny mpitory filazantsara rehetra, eo natrehan'ny andraikitra goava na mankadiry ny sakana samihafa amin'ny fitoriana ny filazantsara, kanefa hijoro mandrakariva ho mpanompon'ny teny ka tsy hiova amin'izany na dia haningotra ny aina azy. Dia hoan'Andriamanitra irerianany eny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny aminao izay nahafoy ny tenanao ho amin'izao tontolo izao, hamono izao tontolo izao, ka tsy nihemotra tamin'ny hazo fijaliana na dia niatrika fahafatesana azy. Ary ankehitriny izahay dia resy lahatra anaraka izany dianao izany koa, mba ho mpanompo ny teny, ilay teny tsy miova, ilay teny mahavonjy, ilay teny maharesy lahatra. Vavaka manokana izay ho an'ny mpitory filazantsara rehetra, indrindra misy ireo izay miravoravo tanana eo natrehan'ny loza, ny vona, ny faharavam-pananana izay misy eo, ampijoroy sy ampaherezo mandrakariva izy ireny. Fa ny filazantsara tsy voasakan'ny zava-misy sy ny loza samihafa izay mety mandalo fotsiny ihany. Entiny ambavaka ihany koa ankehitriny eo anatrehanao Andriamanitra ny asa fampelezana ny baiboly malagasy, indrindra ny baiboly izay loharano anovozanay ny fahalalana sy ny fifandraisana aminao Andriamanitra. Mivavaka ho an'ny mampely baiboly malagasy izahay, mivavaka ho an'ny komity mpitantana sy ny mpiasa rehetra ho aminy, mivavaka ireo mpanoa anara-tsitrapo amin'ny endriny maro samihafa. Ho tanterahanao mandrakariva fa ny tany sy ny lanitra ho levona, fa ny teninao tsy mba ho levona. Dia matoky manana anao ilay Andriamanitra tsy miova, mahatoa ny teny fikasanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.